Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Eny ary tompoko, misy saotra an'Andriamanitra isika no zao tombonandro avelomana, iainana, ary etsehana zay nomeny antsika izao. Ka hoy aho hoe ataovy zava-dehibe mihitsy izany. Ary ataovy ny fisaorana an'Andriamanitra satria tsy haintsika ny mampitombo ny andro iainantsika eto ambony ty tany ity na te kely monja aza. Ahoana ho Jesosy ao amin'ny Matitoko 4:7 ao, na de manazy ianareo de tsy mahay mampitombo ny andro iainanareo na dia kely monja aza. Anisan'ny tena lehibe ihany koa nefa de ity, ny fahafahanao manaraka an'izao fandarana teo afaka va ianao zay karakarainy ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Ny tena zany mantsy ao satria minsy matoky ao fa avy amin'Andriamanitra izao fandarana izao, ary nataon'ilay izy mba amonjena ny fanahin'ny olona, mba ho fanasitrana ny marary, mba ho fanafahana ny olona ho afaka amin'ny fahantrana sy ny fahaseranana, ary ho fanafahana ny olona ihany koa mba ho afaka am'ireo olana zay mianjady eo amin'ny fiainany. Tantarako aminareo fa maro tam'ireo olona zay nandreny toriteny nataonay, na tamin'ny alalan'ny televiziona tahako zao, na tamin'ny alalan'ny radio, na ny mivantana, no efa natsapa fahasoavana lehibe tokoa. Mino fa tsy ho diso anjara am'izany ianareo zay mahita sy mandre am'ty andro androany ity. Noho zany mitona anao, mitona anareo ao anio, ary anio raiso hoe andro mpamonjena ho anao, andro ny tompo ho anao. Ino tsara ke zao fanazavana entiko zao hoe ao amin'ny Asin'ny Apôstôly eo 3 dia ahitana lehilahy anankiray zay nalemy tongotra hatrany kibon-dreniny. De isan'andro lehilahy malemy tongotra io de entiny havany, entiny fianakaviana ka apetraka eo anoloan'ny vavadiny tempoly mangataka fahantrana. De izao maraina sy hariva misy mpanompon'Andriamanitra miditra sy mivoaka ao amin'ny vavadiny tempoly io. Fa saingy tsy mbola nisy tam'ireny mpanompon'Andriamanitra niditra sy mivoaka ireny no mba nanapa-kevitra hoe anao vavaka manokana, anao vavaka spesiala ho an'ty lehilahy nalemy tongotra, ty lehilahy mpangataka ity. Fa ndray andro kosa raha nde hiditra ho ao amin'ny kianjan'ny tempoly iny Petera sy Jaona dia nanapa-kevitra avy hatrany izy roa lahy fa hivavaka ho an'ty lehilahy nalemy tongotra ity. Nanapa-kevitra nanao an'izany vavaka zany izy roa lahy satria fantatro fa tonga ny fotoanan'Andriamanitra mba amonjena ty lehilahy ity, anesorana ty lehilahy ity am'izao toeran'ny olona malemy izao. Tena mino fa tsy fanapa-kevitr'olombelona no natonga azy roa lahy nanapa-kevitra hoe andeha hivavaka ho an'ty lehilahy malemy ity, fa tena hevitra avy any an-danitra, baiko avy any an-danitra, didy avy any an-danitra, satria hoy aho hoe tonga ny fotoana amonjena, anasitranana, anafahana an'ty lehilahy nalemy tongotra ity. Vokany rehefa nataon'izy roa lahy ny vavaka dia sitrana le lehilahy nalemy afaka niatsamotsamotra, afaka nandede, ary afaka niara-niditra tam'izy miralahy nakao amin'ny kianjan'ny tempoly. Gaga ny olona tam'izany fotoana zany, tena taranjona ny olona. Asin'ny Apôstôly 3 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9 no mitantaran'izany fa tsy ho vakintsika. Ndre mandeha ihany koa de nisy ramatoa iray nalemy nandritra ny 9 taona, mipetraka eny Tosy eny Atsimon-drano eny izy ity. Araky fitantarany nalemy tongotra nandritra ny 9 taona izy, ka rehefa mba misy zavatra ho ataony dia mandady no ataony. Ndray andro anefa sendra nanokatra ny radiony izy, de tam'izany no nandre ny toriteny nataoko ity ramatoa nalemy tongotra ity.
de to anatin'ny fotoana zay nandrenesany toroteny nataoko de tena taitra mihitsy izy ary nino izy fa afaka no sitrana amin'ny alalan'izao toroteny ataoko zao, afaka no sitrana aorina mivavaka zay ataoko azy. De zao tokoa rehefa vita ny toroteny, vita ny vavaka, tonga de tsapany olona tanjaka ny vatatena ny lera matoa ary afaka mitsangana izy. De tamin'ny fara moa dia tonga taty am'le fiangonana RHEFI Androndrakely mihitsy izy mba amonjy fotoam-pivavahana sy mba iona tamiko. Ary isaorany Andriamanitra fa zay no lalana natonga azy lasa mpino kristianina ato am'izao fiangonana misy aizao. Filifily moa ny olona no mitoroteny, no mpanompon'Andriamanitra no mitoroteny amin'ny radio. Ary saika isan'andro tsy fidora intsony de misy toroteny mandeha foana ao amin'ny radio. Fa naninona ty raha matoa ity no nifanojo tamin'ny toroteny zay nataoko tamin'ny ora zay nidoroko teny, satria tonga ny fotoanan'Andriamanitra de le fotoana anasitrana anazy, anafahana azy amin'ny aretina malemy ka amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra de ny tenako no entin'Andriamanitra manasitrana sy mamonjy azy. Omena ny tompo riavana ny tera sy ny aja ary ny voninahitra. Noho izany hoy aho amintsika rehetra, aminareo rehetra zay mandre anjo afatra zao, raiso ho androm-pahasoavana ho anao ny andro androany. Raiso ihany koa hoe izao no fotoana an'Andriamanitra voatokana amonjenanao, amonjenanao, anasitranana anao, anafahana anao manoloana andre olana zay mianjady eo amin'ny fiainanao. Ajanontsika treo aloha zay fampidirana izay fa anao vavaka aloha isika, ivavaka isika ka ametraka an'izao afatra entiko zao hoe ho an-tanan'Andriamanitra, hoe ho ambany fahasorana ny fanahy masin'Andriamanitra. Ivavaka ihany koa isika mba androany tokoa no fotoana andron'ny tompo natokana mba hitsonjovana anao manokana ka. Aoka iomana andray fahasoavana ianao, fa ivavaka aloha zany isika. Ry Andriamanitra rainay malala, rainay masina, rainay zay ny an-danitra, misaotra anao zahay ary mame voninahitra anao satria ianao no Andriamanitra tsara sy mpanao tsara. Ary minso matoky aho fa androany no andronao ho andre olona rehetra zay miaino an'izao afatra entiko zao. Ka androany de hositranonao zay rehetra marary, hovojenao afaka amin'ny olana ny tsirare avy isam-batan'olona, amonjy azy ho afaka mifantrana sy mifasiaranana ianao. Ary ny fanahana de tena vonjena ho ara-baky teny ka hosoratanao eo amin'ny boky ny fiainana. Omenanao Andriamanitra ny tera sy ny aja ary ny voninahitra. Ny fansorana fanenao masina de hoe ho ampanomponao tokoa. Misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko, amaky baiboly isika arak'izay voasoratra ato amin'ny Korintianina faharoa, zay no vakitsika toko fahavalo de ny dimy fasivy. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy lay teny ty zao voasoratra: fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, fa na de nanan-karena aza izy de tonga malahelo noho ny aminareo mba ampanan-karena anareo ny alahelony. Averiko vakina ihany le teny: fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, fa na de nanan-karena aza izy de tonga malahelo noho ny aminareo mba ampanan-karena anareo ny alahelony. Anisan'ny mission Jesosy Kristy raha tonga tety ambony tany izy, anisano eo de ity: ny anafaka ny olona amin'ny fahantrana sy ny fahaseranana, ary ny anafaka ny olona am'ireo olana zay mahazo azy. Toy zao no fomba fiasany tam'izany, fomba fiasan'Andriamanitra na fomba fiasan'i Jesosy. Andriamanitra tany an-danitra Jesosy Kristy, zay ny voalaza amin'ny baiboly. Kanefa nanaiky tonga olombelona izy, nanaiky ny tafy nofo sy ra ihany koa izy, ary ambony zany nanaiky tonga nahantra Jesosy Kristy. Ny tanjo tam'izany mba hafany mamonjy sy manafaka andre olona mahantra sy sahirana. Ny tanjo tam'izany mba hafany mamonjy andre olona manana olana, mba tsy ho am'izany intsony ny fiainany
mandritra ny fahavelomany eto ambony ty tany ity. Ary ro tsara ke ny voasoratra sy ny fomba fiasan'Andriamanitra tam'izany fotoana zany entina amonjenany olona ho afaka amin'ny fantrana sy fahasaranana ary ho afaka amin'ny olana zay mahazo azy. Tonga tany Betlehema any Jodia Maria sy Josefa, lay ray aman-dreny aranofo ny Jesosy Kristy. Tonga tany Betlehema any Jodia izy roa reo mba amonjy ny fisoratana ara-panjakana. De rehefa nandeha teo ny fotoana de tantarain'ny baiboly fa nihetsijaza Maria, zany hoe ho teraka zany Maria. De satria andro fety ho andro io feno olona maro be mihitsy tao amin'ny tany Jodia, feno avokoa ny tranon'olona rehetra, feno fianakaviana, feno namana, feno sakaiza, ary hatramin'ny tranom-bahiny aza dia feno olona daholo, satria niakatra avokoa ny olona rehetra avy any amin'ny manodidina ny Jodia. De mazava ho azy zany fa tsy nahita trano ovantanina mba afahany miteraka Maria sy Josefa. De tamin'ny farany de nanapa-kevitra izy ireo fa tsy maintsy hijery trano ihany. De tam'izany no nahitany tranon'aomby, tsy nisy omby moa tao amin'ny toerana io tam'izany fotoana zany, fijeriko azy. De nakao Maria sy Josefa mba afahany miteraka ny zanany voalohany dia Jesosy Kristy. De nateraka tao Jesosy Kristy. De nanomboka teo zany araka ny fandiniko baiboly no efa nitondrany Jesosy Kristy ny fantrana sy ny fahasaranana ary ny olana mpahazo ny olona velona eto ambony ty tany ity. Ny olona sasany indraindray de mihevitra fa fifandrifinjavatra ny nazo an Jesosy, kanefa tsy zany fa tena diniko fa nin'Andriamanitra natao niatra tamin'i Jesosy mihitsy zany zavatra zany mba ahafahan'Andriamanitra ray mamonjy ny olona. Andao ke vakitsika ny Luka 2:2 hoe andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7. Ary tam'izany andro zany de nisy didina voaka ny Augusto Kaisara ampanoratra ny anarany voaka rehetra amin'ny fanjakana. Zany no fanoratany voalohany natao fony Kirenio nanapaka tany Siria, dia samy nakany amin'ny tanànany avy izy rehetra mba hosoratana. Ary Josefa koa niakatra avy tany Galili dia avy tao tanàna Nazareta ankamy Jodia ho ao tanàna Davida zay atao hoe Betlehema, satria avy tamin'ny taranaki Davida sy ny mpianakaviny, mba hosoratana izy sy Maria fofombadiny zay efa bevoka. Ary nitoetra teo izy de tonga ny andro avelomana ary niteraka ny lamatoany izy de nodidina lamajaza ka nampandriny teo amin'ny finanam-bilona fa tsy nisy nitoerany tao an-trano mba iny. Zay zava-nisy. Ndre mandeha ihany koa tafaona tamin'i Jesosy ny lehilahy anankiray atao hoe mpanoran-dalàna. Resy latra ny amin'ny Jesosy io lehilahy io ary tapa-kevitra ny anaraka an Jesosy, ny anompo an Jesosy. De nisy fotoana zao ny tenin'io lehilahy io, ho any am'izay misy anao a Jesosy io, anaraka anao any am'izay misy anao. De nambarany Jesosy tam'izany fotoana zany hoe ny amboholo, ny alikady manana lavaka isotriana, ny voromanidina manana ny akanina, fa ny tenako ny zanak'olona ozy izy de tsy mba manana zay ipetrahako. Zany hoe tam'izany fotoana zany zany Jesosy Kristy to anatin'ny fotoana nanaovany asan'Andriamanitra dia azo lazaina hoe tena nahantra, tena sahirana, satria na ny toerana zay mba hipetrahany akany aina mba hialana sasatra ary de tsy nananana. Ary zany no antony natonga Jesosy rehefa vitany asa fitoriana ny tenin'Andriamanitra, asa fampianarana, asa fanafahana, de nasain'ody ny vahoaka no tany amin'ny trano misy azy, eny hatramin'ireo mpianatra, reo apôstôly zay no volavolainy mba anohy ny asa ataony azy, dia tsy navelany nanaraka azy tany am'izay nisy azy fa nasainy miody ihany koa, satria tsy manana trano hipetrahany izy. Tonga nahatra Jesosy. Inona ny tanjony?
mba tonga ny olona zay mino azy tsy ahantra intsony tsy hosahira-piaina intsony ary ho afaka amin'ny olana zay menjady eo aminy. Andoky vakitsika ny voasoratra ato amin'ny boky Matio hoe Matio toko fahavalo ka ny andininy fa 7:20 to zao voasoratra: ary nanantona mpanorora-dalàna anankiray ka nanao taminy hoe mpampianatra anaraka anao aho na aiza naiza no aleanao. Fa ho Jesosy taminy: ny aombaolo manandavaka ary ny voromanidina mana fialofana, fa ny zanak'olona tsy mba manana zay ipetrahany lohany. Ary tamin'ny farandray azy de nanaiky no samborina Jesosy Kristy, avy eo no tsaraina, no melohana, naantona teo ambony hazo fijaliana ary nofonona ho faty mihitsy. Mafy taminy ny niefika an'izany rehetra zany a, tena mafy taminy talohana fatesana, tena mafy taminy hoe hiefika an'izany fa saingy tsy maintsy nekeny mba ho famonjena ny fanahin'ny olona, tsy ho very mandrakizay, mba ho famonjena ny olona ho afaka amin'ny fahantrana sy fahasaranana ary ho afaka amin'ireo orana zay mianjady eo amin'ny fiainana. Mafy taminy Jesosy ny niafika an'izany fa saingy tsy maintsy ho eo, tsy maintsy ho eo. Andoky vakitsika ny teny natao Jesosy ato amin'ny Matio toko fa 9 hoe to zao voasoratra andininy fa 8:30 de osy taminy: fadirana novana loatra ny fanaiko toy ny efo faty mitoera etoka miara miaro tory amiko, ary noho nandroso kelikely izy de nyakoka ka nivavaka hoe raiko raha zo atao de aoka isorona amiko ity kapoka ity, nefa aoka tsy sitraponao anie no atao fa ianao. Matoa Jesosy nivavaka tahaka zany hoe raiko raha zo atao hoe isorona amiko ity kapoka mangidy ity, fa tena mavetsatra, tena tsy zaka entina, kanefa tsy sitrapoko anie no atao fa sitraponao. Natoka azy nivavaka tahaka zany satria tsapa no tena mafy be mihitsy a ny zavatra tsy maintsy aretana, fa saingy tsy maintsy nekeny le izy mba ahafahany mamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahantrana sy ny fahasaranana, ary mba ahafahany mamonjy ny olona ho afaka amin'ireo olana zay mianjady eo amin'ny fiainana. Ry havanao, ry mpiaino malala, sitrak'Andriamanitra ary tena sitrana ny amonjy ny olona rehetra na iza ho afaka amin'ny fahantrana sy ny fahasaranana ary ho afaka amin'ireo olana zay mahazo azy. Anisan'ireo olona tena tiany ho afahana ianao zay mahita sy mandre am'izao ora izao, tena tian'Andriamanitra ho afahana ianao tompoko. Ianao tsara ke teniko hoe tahaka ny nanekeny Jesosy nitondra ny fahotan'ny olona teo ambony hazo fijaliana mba ho voavonjy, mba ho afaka amin'ny fahotana ireo zay mino azy araka voalaza Petera 1:2-2 dia tahaka zany mihitsy tompoko no nanekeny Jesosy ny nitondra ny fahantrantsika sy ny fahasarantsika ary re olana zay mianjady amintsika am'izao tsika velona eto ambony ty tany ity zao. Tahaka ny nanekeny Jesosy Kristy nanaiky nitondra ny aretina rehetra mpahazo ny olona tamin'ny alalan'ny kapoka sy ny ratra nahazo azy tam'izany fotoana zany, mba ho voavonjy, mba ho sitrana, mba ho afaka amin'ny aretina re olona zay mino azy araka voalaza ao Petera 1:2-4 dia tahaka zany ihany ko no nanekeny Jesosy ny nitondra ny fahantrantsika sy ny fahasaranantsika ary re olana zay mpahazo antsika zanak'olombelona velona eto ambony ty tany ity. Andoky verina vakina lay Korintiana 2:7 mba ho azonao mihitsy ny voasoratra fahafantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, fa na dia nanan-karena aza izy, fa na dia nanan-karena aza izy, nanan-karena izy satria izy no Andriamanitra ny Andriamanitra, izy no tompony tompo, izy no mpanjakampanjaka, izy no tompony zao rehetra ary izao. Fa na dia nanan-karena aza izy de tonga malahelo, tonga mahantra noho ny aminareo mba ampanan-karena anareo ny fantrany na hoe mba ampanan-karena anareo ny alahelony. Noho zany raha mino sy manaiky fahamarinan'izany ianao
dia ho avy ny tompoandriamanitra ny tompotsy to ano ny hery magaga ano ny hery matalanjona ka anafaka anao amin'ny fahantrana sy fahasaranana ary anafaka anao am'ireo olana zay mianjady aminao. Ny finoany olona ny marina ny fanekeny olona ny marina de misy herin'andriamanitra manafaka ry havana. Zany no antony natokany Jesosy ny teny any amin'ny Jaona toko 9 andiny 14 manao hoe dia ho fantatrareo ny marina ary ny marina no anafaka anareo tsy ho andevo. Zany hoe le fahafantarana ny marina ny am'izay programan'Andriamanitra zany no misy herin'Andriamanitra manafaka anao tsy ho andevo, manafaka anao tsy ho andevozy ny fantrana sy fahasarana intsony, tsy ho andevozy ny olana zay pazony zanak'olombelona velony eto ambony ty tany ity. Ho fanampin'izany rehetra zany ihany ko de izao toy zao no voasoratra any amin'ny Jaona 7 ka ny andininy 2 toy zao no voasoratra Jaona 7 ka ny andininy 2 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy le teny. Ry malala mangataka mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahak'izay anambinana ny fanahinao ihany. Ry malala mangataka mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao tahak'izay anambinana ny fanahinao ihany. Mazava be ihany koa ny voasoratra tompoko rehefa voavonjy rehefa voata rehefa ambinina ny fanahinao de azo antoka ihany koa fa ho voavonjy ny fiainanao amin'ny lafiny ara-nofo. Ahoana olay teny averiko vakino. Ry malala mangataka mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahak'izay anambinana ny fanahinao ihany. Zava-dehibe amin'Andriamanitra zany ary tokony zava-dehibe aminao ihany koa ity ambarako ity hoe mila vonjena ny fanahinao. Fa rehefa voavonjy ny fanahinao de miaraka am'izay ihany koa de vonjen'Andriamanitra ianao amin'ny lafiny ara-nofo. Ohatra vonjen'Andriamanitra ianao ho afaka amin'ny fantrana sy fahasaranana, ho vonjen'Andriamanitra ianao ho afaka am'ireo olana zay mianjady eo amin'ny fiainanao. Manamarina izany ity tantarako aminareo ity arak'izay hita ato amin'ny bokin'ny Marka toko 2 toy zao ny voasoratra. Marka toko 2 de ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 12. Tsovakiko aminareo aloha le teny fa ho azavaiko tsotsotra. Andray mandeha nisy lehilahy naleny efa amataonany maro de ny fianakaviany ty lehilahy nalemy ity tam'izany fotoana zany dia resy lahatra fa ao am' Jesosy ihany no misy ny fanasitranana azo antoka indrindra. De lasa izy nibata ny havany, tondra ny havany tamin'ny alalany farafara hoe hoentina ho any am' Jesosy. De tam'izany fotoana zany fenjina le trano nisan'i Jesosy tsy afaka hitondra lay marariny ho ao am' Jesosy ny olona. De ina hoy ianao no nataony niakatra teny ambony tafitrano le fianakaviany miaraka tam'le marary de niesory le tafitrano. Tena mahavarina nge zany raha teto Madagasikara no nanao zany no lasa hoe inona reny mety mitsangy fa niesory le tafitrano de aveny ambony tafitrano iny no nampidina tam'tady tamin'ny alalany farafara lay lehilahy nalemy de nalatsaka moramora na nandrify an' Jesosy. De rehefa tonga tao lay lehilahy nalemy fantary Jesosy hoe inona ny antondiny eo mazava fa mba hitady fanasitranana mba hositraniny amin'ny aretina. Fa inona ho ianao no nataon' Jesosy mivonjeny Jesosy aloha ny fanahiny nomeny Jesosy fa mialan-keloko aloha izy vitsy de lasa Jesosy nandeha mbola nanao asa hafa niresaka tam'ireo fariseo niady tam'ireo fariseo nefa ny antodin'ilay lehilahy nalemy dia mba hositranina. Kanefa tsy zay nataon' Jesosy fa famonjena ny fanahiny aloha fanomezana azy famelan-keloko aloha. Andoke ovakitsika ny voasoratra Marka toko 2 andininy 7 ka hatramin'ny 12. Ary nisy nanantona tondran'ny anankiray marary ny paralysisa hoe ho aminy zay ny olan'izay ny efa da
ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy no ny apetsahny vahoaka de nanesorany ny tafon'ny trano ny toeran' Jesosy ka no nefa voasokatra de nampidininy teo ny fandrina zay nandrin'lay marary ny paralysisy ary Jesosy no nahita ny finoandreo de nanao tam'lay marary ny paralysisa hoe anaka voavelany elokao zay de nitoizany Jesosy ny asany de ary am'de ny fasivy teo Jesosy vonomboka nitodika manokana tam'lay lehilahy mba anasana anazy iza moa no moramora kokoa ny manao am'lay marary ny paralysisa hoe voavelany elkosa manao hoe mitsakana be tao fandrinao ka mandehana fa mba ho fantatrareo fa zanak'olona manana fahefana ty ambony tany amela eloko de rahasaiko aminao hoy izy tam'lay marary ny paralysisa mitsangana be tao ny fandrinao ka modiany antranonao de nitsangana izy ka nabetany fandriny niaraka tam'izay ary niala teo anatrenin'ny olona rehetra de talanjony izy rehetra ka nankalaza an'Andriamanitra nanao hoe tsy mbola hita zay toy zao izahay riavana ianareo zay mahita sy mandrea am'izao fotoana zao tsy sarotra araka ny fijerin'ny olona tsy sarotra araka fijerin'ny olona azy ny miala amin'ny fahantrana sy fahasaranana ary ny miala am'ireo olana zay mianjaty ary tsy sarotra toy zany ihany ko ny miditra makao amin'ny toeran'ny olona voata sy ny toeran'ny olona ambinina sotra voalohany am'izany mino an'lay afatra zay nambarako tery aloha ianao hoe efa nanaiky Jesosy Kristy tonga nahantra mba atonga ny olona zay mino azy tsy hantra intsony fanakarena faharoa atao zay atonga ny fanahinao ho voavela eloko ho voavonjy tahaka zay efa tantaraiko taminao teo zava-mitsy mantsy matetika de izao matetika ny zavatra ny tany ny zavatra ny nofo toy ny fanasitranana ny fanambinana ny fitahina zay aloha no mamaika ny olona maro de hoy iaho hoe tsy mety tompoka raha ampifamadina tahaka zany ny programan'Andriamanitra araky ny fanambarako tery aloha efa nataon'Andriamanitra ao anatin'ny programany mikaseny am'izany tompoko aveloko ndray ahoana hoy le Korintana faharotoko fa valon'ny fasivy fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo fa na de nanakarena aza izy de tonga n'anatra mba ampanakarena anareo ny fantrany ataovy aloha zay voavonjy fanahinao eke ny famonjena vitan'i Jesosy Kristy tompony azy fijaliana raiso izy ho tomponao ho mpamonjy anao ary home toerana ao anatinao izy de aveo tapoany ny hevitrao niala amin'ny fahotana hiala amin'ny lalan-dratsy rehetra ary ataovy zay atonganao androso ara-panahy farany melony ny anaovako vavako anareo ity misy zavatra tsy karotro hoe efa voavonjy ny fanan'le olona ary efa resy lahatra ny amin'ny lay teny eo amin'ny Korintana faharotoko fahavalon'ny fasivy izy fa saingy zao tsapany ho tsy mety miova mihitsy ny fiainany misy antony ao riavana tena misy antony ao ny antony de zao lay ozina na lay fanaratsy mihitsy le karazam-panao sakana zay nazy toerana voalohany tao aminy fony izy mbola lavitra an'Andriamanitra zany no mbola hita mitoetra ho aminy zany no mbola hita manapaka ny fiainana tsy gaga avianao tompoko mahita olona efa manana fanahy voavonjy mahita olona tena mino ny famarinany tenin'Andriamanitra mahita olona mahafana fo sy mandroso ara-panatsara kanefa tsy mety afabela amin'ny fantrana sy fahasaranana mihitsy izy tsy mety afabela am'lay olana mpahazo ny olombelona izy tsy gaga avianao ny am'izany tsy gaga avianao mahita olona efa manana fanahy voavonjy mahita olona tena mino ny famarinany tenin'Andriamanitra mahita olona mahafana fo sy mandroso ara-panatsara kanefa resya amin'ny fiainana izy tsy misy mangerana mihitsy ny momba azy riavana ozina sy fanaratsy tsy mbola tapaka tsy mbola foana no antony zany no zany tsy maintsy atao zay atapaka ny ozina ary tsy maintsy atao zay afoana ny fisena fanaratsy eo amin'ny fiainan'le olona fampianarana lava moa nefa nampianarako teo aloha fa ny ozina sy fanaratsy tsy maintsy esorona tsy maintsy fa raha tsy miala io tavela eo anao ny dera ny aja ary ny voninatrany ho an'Andriamanitra irery any manasa anareo zany izahay ho avy eo aminay ho avy amonjy fotoam-pihavana zay ataonay mba hahafahanay mivavaka ho anareo mba ho tapaka ny ozina ho resy tosika fanaratsy zay mpanao sakana ka natonganao
na de efa nandroso ara-panahy natokanao na de efa voavoajara ny fanahinao tsy mety afabela amin'ny olana sy ny fahaseranana ary ny fantrana tongava miona aminay ny tera sy ny aja ho iaho de ho an'Andriamanitra irery any afaka mifandray aminay amin'ny alalan'ny telefona ihany ko ianao io voasoratra io a ny fandaram-potoana kasiny amin'ny fotoam-pivavahana ataonay sy ny telefona afatsika mifandray afaka manoratra mail ety amiko ihany ko ianao ka andao rivavaka risika apetra amin'ny fonao tananao zao ny androny tompo voatokana ho anao ekeo famarinana zany fa iserin'Andriamanitra iasa eny aminao tompoko vavakytsika Andriamanitro lehibe ianao ary tsy takatra ny saina ny fiasanao misaotra ny amin'ny afatra zay netiko teo nampitolianao amin'ny anaran'i Jesosy tonondro hoandro mpamonjena ho an'ny olona rehetra ny androandroany hoandro ny tsiraray avy any esorana sy amonjena azy ho afaka amin'ny fantrana sy fahasaranana ho afaka amin'ireo olana zay nedato amin'ny fiainana ary misy marareko sitrariko amin'ny anaran'i Jesosy izy esoriko aminy ny hery ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra raha io lehibe ianao atao fitsapany olona ny famarinany teny rehetra nambarako teo ry tompo Andriamanitra tsy to amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo amen zay zany tompoko ny fotoanantsika tamin'ity androandroany etika dia mametraka ny mandram-piona manao velomanareo amin'ny manaraka andre tompoko eo afaka va ianao fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely